tena mbola tsy azoko foana hoe za nasana analan'andriamanitra tao anatin'ny kajiko, ary andriamanitra koa dia mamelanao mandra-pahatonga anao afapotanteraka ka ny farany enao iteny hoe hitanareo tadidiko izay nisy fotoana nanana réfrigérateur samihafa, dia efa nisy fotoana ve nareo tratrany hoe manokatra izany dia tonga dia maheno fofona ratsy be, dia mety hikaroka zavatra maromaro eo ianao dia tsy mahita ninninina, dia avy eo akatonao le izy dia lasa ianao. Dia ngamba mody mametrapetraka zavatra kely ao dia manantena fa ho lasa amin'ny fofony izany. Tsy dia hoe maninona izany. Indrindra moa fa raha man'ilay karazany taloha ianao izay tsy maintsy dégivrena foana, dia misy ilay fitoeranao anatiny ao izay andehanandreo loto rehetra, dia tsy alefanareo elaela fotsiny izany arak'izay tratranao. Azonareo tsy maninona fa ny sasany tena be loto be, dia misy fofona mivoaka avy eo amin'ny fiainanao. Dia mety ny teny mihitsy ianao hoe maimbo ny fiainako, dia tsy hainao mihitsy hoe ahoana ianao izao. Fa tokony teny hoe ataoko mitovy amin'izay nataoko tamin'ny réfrigérateur akany, eny ary ny hevitra fa afaka anao izany. Alao daholo ny zavatra rehetra, anala ilay fametrahana légume, anala ilay fametrahana hena, dia anala izay zavatra ao amin'ilay mangatsiaka indrindra, andefany amin'ilay fitoeran-doto, dia anala izay zavatra maloto rehetra ao, mba hita hoe inona marina ilay maimbo ao, dia amerina izany amin'ny laoniny avy eo, ka isaky ny manokatra izany dia mba azo fofona manitra foana. Fa izay ataontsika amin'ny fiainantsika dia Andriamanitra manao izay anehoanantsika zavatra kely dia isika Joyce manana toetra ratsy ianao, ny fanahy masina manao izay anehoana tena efa noararotina. Zao raha mba tsy mpilalao golf be loatra zao dia evy dia ho faly a. Mba miresaka betsaka amiko izao izy. Ary raha mba maherihery setra kely izao izy, dia tsy voatery anao ny raharaha rehetra foana. Hainareo ve zavatra nolazainy ihany ray andro tokony hisaotra an'Andriamanitra ianao fa ohatr'izao a. Satria izy nalaza hoe raha tsy ohatran'izao a azonao antoka ve fa hanao izay zavatra ataonao izao ianao. Izany hoe Andriamanitra manome any vady ilaiko, lehilahy mahafinaritra, ndao mihetsika tehako devy e. Androany angataka aminareo mba tsy hanisy fofona mantra foana ny efitranonareo satria ao ireo fakonareo. Dia anao hoe eny ary Andriamanitra, ndao hisorona izany zavatra izany. Ndao hidirana mihitsy hoe inona marina no mitranga ao. Fa ny zavatra ilaina ataontsika dia mangataka an'Andriamanitra hoe maninona ary aho no tezitra foana. Maninona ary aho no sarotra raha monina. Inona ary no fototry ny olako. Hitanareo raha manana ilay voninkazo tirenao eo tokotaninao dia avelanao eo izany. Dia ho hitanao ny faniriny izany ka tsy maintsy tapahinao hatrany amin'ny fakany izany. Rehefa tratran'ilay fofona atao amin'ny frigo na dia nasiako ranomanitra betsaka azy izany, dia mbola hijanona eo foana ihany satria hitohy foana izany mandra-pahatongako any amin'izay fototra marina ny aviny. Nanana karazana toetra ratsy a, tena tia mibaikobaiko, mpametsifetsy koa, dia tezitra matetika foana raha vao tsy atao izay tiako.
nanako zavatra daholo ny olona rehetra nanana famantarana teo amin'ny soroka ao satria akoatr'izany dia efa voaolana sy noentina tamin'ny ratsy aho ary tsy rary mihitsy zany dia na tsy ary tonona kana zavatra ary nitady izay anonerana fa niezaka nanangona zany tamin'ny olona tsy izy avokoa dia nanao izay ampandoavako ny lehilahy rehetra ny vidin'izay nataony raiko tamiko aho dia nanao izay nampandoaviko any Dave izay nataony raiko tamiko ngamby ianao manangona avy amin'ny olona tsy izy Andriamanitra nonitra anao ary arak'izany Baiboly milaza fa nonitra anao avy roeny izay verinao taloha izy fa tsy maintsy ajanonao aloha ny fanisiana ranomanitra ny efitranonao ny amin'ireo fofinao fa mila manadio ianao dia milaza hoe marina ianao Andriamanitra tena manana toetra ratsy ary fantatra fa izany ny vokany fa tsy te hijanona amin'izany aho tiako ianao anova ajanony ny fangatahana an'Andriamanitra anova ny trangam-piainanao angatao izy anovanao Amen. hitanareo zao ahoana ny fomba ivantsika amin'ny fiezahana amin'ny fiadiana amin'ny fahazona fahatezerana fiezahana mafy amin'ny fanoherana fahotana fitadiavana fomba hafa fankalana ny tenantsika lasa kivy mahatsiaro meloka zay efa nisy fotoana teo amin'ny fiainako tsy mba nahatsiaro mety zany raha tsy efa mahatsiaro diso aloha tena lasa fivavahako vaovao mihitsy zany mankala ny tenako ny amin'ny zavatra rehetra tsy mety nataoko ary ampahatsorana raha vao nianatra ny teny dia mbola nankala ny tenako kokoa mihoatra ny mialohan'ny atombohako nianatra ny teny satria mialohan'ny anombohako alalan'ny famarinana vitsy no everiko fa nanana olana daholo ny olo-kafa rehetra afa tsy za rery dia avy eo nanomboka namaky izany zavatra izany dia nahita fa nanana olana fa nanao ilay fahadisoana mahazatra niezaka ny iova dia mijanona miaraka amiko nareo aza samy ala eto amin'ity conférence ity ka manao izay anovana ny tenanao dia eo na hoe fa iny zany tianao ataoko zao zavatra voalohany tiako ataonao dia nibebaka tanteraka miaiky ny fahotanao bebaka ny amin'ny fahotanao fa matoky sy marina izy ka mamela antsika ny amin'ny fahotantsika rehetra ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra hatreo ny marina mibeba manana faniriana ny ova angatao Andriamanitra anovanao ary akoatra azy tsy mahay manao nininy ianao tsy mahova ny tenanao ianao Andriamanitra ihany no mahovanao fa tsy hanovanao zany izy raha tsy efa miatrika ny marina ianao bebaka marina sy tanteraka ary manetretena ihany koa dia miankina aminy fa voavonjy tamin'ny alalan'ny fahasoavana isika dia izay ihany koa ny fomba ivelomantsika ary ny fahasoavana dia hery ny fanamasina mba hampitranga zavatra amin'ny fiainantsika izay tsy vitantsika mihitsy ny hampitranga azy tamin'ny alalan'ny fahasoavana no namonjen'Andriamanitra antsika mpanota fa hery ihany koa zany dia herin'Andriamanitra izay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty ihany koa raha ny fanahy izay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty no toetra ao anatsika dia zany no hanafaingana anome antsika hery koa Andriamanitra novanao fa mila makao aminy ianao aloha izay nilazako ny loha live izay azonao tazona amin'ny conférence zao fa ny zava-dehibe izay mila ataonao rehefa mody ianao zany dia ny anananao fifandraisana manokana amin'Andriamanitra efa nifanena tamiko nareo dia tiako anana fifandraisana manokana aminy satria izany mitarika kely anareo fotsiny ihany fa izy no hitondra anareo amin'ny lalana sisa rehetra afaka mampianatra anareo ny famarinana fa tsy afaka manova anareo ka zao raisy ny fotoana anareo mandehana anareo dia milaza hoe re olona Andriamanitra tena mananolana dia afaka velanao mihitsy Andriamanitra pahitanao izay tiany raha miasa aminao voalohany amin'izao inona zao ny averinao fa toerana angezo eo amin'ny fiainanao ny zavatra voalohany izay tianao andehanany dia manana fotoana raha miasa amin'Andriamanitra hoe ianao hoe ahoana ny rahako miasa amin'Andriamanitra voalohany aloha ianaranao ny amin'izany raha ohatra ianao ka mora tezitra foana ny fianarana fombiazana aloha tsy hanampy anao andresy izany aizao raha tsy maharitra mihitsy ianao ka mora tezitra indroapolo isan'andro dia mila mianatra faharetana mila mianatra ny amin'ny atezerana ianao dia mila jerenao daholo raha teny rehetra afaka hitanao afaka mitady izay azona ny famaritana rehetra dia mila manoratra zavatra amin'ny solosainanao raha izay no tianao kokoa tsy misy zavatra tena hanampy anao tahaka izany hoe ianao mihitsy no mianatra manokana
Ary inoko fa zany zao tsy ampy amin'ny olona maro afaka mahazo ny elektrônika betsaka fotsiny ianao. Ary mety miaina amin'ny androny elektrônika tokoa sika. Fa Andriamanitra tsy elektrônika akory. Tsy afaka kana fandreseny zany. Raha amin'ny fiarahamonina misy atsika eny ambony fiara dia afaka mahazo zavatra rehetra, eny ambony fiara dia mahazo sary, eny dia mahazo sakafo, eny ambony fiara ihany dia voadio zany, tsy misy fitsarana tena amin'ny fiarakodia eo. Fianao mila mitady toerana hijanonana. Mariny, ary mila maharitra miteny hoe Andriamanitra mba hanehoy fahamarinana. Tsaroko tsara ihany rehefa nivavaka ao an'i Dave, efa mba nianatra kely ny teny ary fantatro tamin'izay nisy ny olany Dave. Zany hoe narahako tamin'ny kapokapoka sy fikapoana gorodona. Andriamanitra tokony ampianao Dave, tena tokony ampianao Dave. Naniry ny faly dia nefitra fa raha mba hiovy Dave dia ho faly koa. Zany hoe teny zany mihitsy ny vavako ka tsy mba niaino an'Andriamanitra akory. Marina efa mba nivavaka laloatra zany ve ianao ka tsy mba nandrenesanao akory an'Andriamanitra. Dia tsapako ny fanahy masina nanapakady Joyce. Za mivavaka ihany. Joyce! Tokony ho vainao Dave! Tokony ho afanao izy! Dia zany tena hoe ohatra miresaka aminareo zao mihitsy. Fanahy masina ny bitsika tao am-poko. Tsy Dave akory ny olana. Tena tsy nalala mihitsy ampahantsorana hevitra hoe dia izy ary zany. Zany hoe tsy mba niserana tao tsaiko na dia kely akory aza hoe mety ho za ihany ilay izy. Ka tamin'ny andro telo manaraka Andriamanitra nampiseho sy nanambara tamiko. Zany hoe ohatry ny ahoana ny miara-miaina amiko zany. Dia nitomany 3 andro tena menatra tamin'ny tenako sady tena nanenina. Fa ianareo fa naty zany aza tsy mbola fantatro foana ihany izay fototra ny avian'ilay olana. Nanenina fa mbola nitonanao ilay izy ihany dia namerina satria na dia efa nanenina za dia niezaka ny mba hiova. Tena mbola tsy azoko foana hoe za nasana n'Andriamanitra tao amin'ny kajiko. Ary Andriamanitra koa dia mamela anao mandra-pahatonga anao ho reraka tanteraka. Ka ny farany ianao hiteny hoe Andriamanitra raha mba mety hovaina ihany dia tena ilaiko ny anofanao satria zavatra tsy vitako zany. Dia izay ilay fotoana mahagaga tamin'ny fanahy masina laza hoe nety ihany vita ny fampisehoana. Dia afaka nandeha niasa amin'izay hitanareo matetika Andriamanitra tsy tonga dia manovanao haingana arak'izay mba nilanao azy. Matetika ianao mihevitra hoe mety mba mbola hiova amin'izay ve fa hitanareo zao namaky zao tamin'ilay lehilahin'Andriamanitra lehibe iray izay nilaza hoe vehivavy kay moa ilay izy madame Kion. Dia hoy izy hoe na dia ao amin'ny safidy masin'Andriamanitra aza matetika izy mamela fahalemena mba hahatonga azy ireny hiankina amin'ny foana. Ny isan'androm-piainako zao dia teny foana Andriamanitra mila anao ka raha tsy ampianao dia anakorotana eo indray amin'ny andro tsirairay fa izany no atanterahany heriny ao amin'ny fahalementsika. Tonga izy ka mameno zany fahalemena zany. Inona ny tokony ataonao eo am-piandrasana an'Andriamanitra anovanao? Mandeha manao tsara amin'olon-kafa. Aoko fitahiana ho an'ny olon-kafa mba hainareo hoe inona no malasadala indraindray. Tsy misy tsony zany zao satria za efa nianatra ny lanjany zany. Fa tena napatesitrata aloha tsy nahafahako nampy ny tenako. Andriamanitra mety tsy tiany miany fahafahana
anampin'ny tenako fa rehefa tsy afaka anampin'ny tenako efa nanome hafahafana andeha anampiny hafa izy. Joyce, zay lazainao tamiko tena nafaka mihitsy. Nihevitra hoe manina tsy afaka milaza zavatra amiko izay afaka. Satria jereo Andriamanitra tsy nitady hanafaka ny tenako, tady hanampy anareo izy, ko satria manampy fararano izay very amin'ny fiainako dia izy hanampy ahy. Izay no mahatonga ilay resaka fanomezana tena manan-danja tokoa. Jereo sika mihevitra fa tsy afaka manao ninino ao an'Andriamanitra nao ampiasain'Andriamanitra. Nahita anareo ao nao napitsika ny hafa nefa sika aza tena ratsy amin'ny tenantsika za zao alako aloza be. Alako ny tenako ratsy loatra. Fantatrareo ve zao tamin'Andriamanitra voalohany antso ampianatra tena ohatran'ny fanesoana. Za tena be korotany tena mahonena. Fa manana talenta mampianatra. Dia za amin'io amin'ny hevitra fandraisam-bahiny manao sorta foakely zany hoe arak'izay azoko azy ireo fohy indrindra. Mandeha fa zetro tsigara ny tarehan'olona rehetra izay nianatra baiboly. Fantatro fa ny sasany aminareo tena mpivavaka be tsy ino izany kanefa milaza aminareo fa voaosotro izany. Tonga foana ny olana dia nisy varatra be aza dia mbola nakao amin'ny fandraisam-bahiniko foana ihany. Tena niatrika kotro-baratra mihitsy ny olona tonga mihano any talata riva. Andriamanitra tsy hoe malala fotsiny hoe aiza ianao fa hainy koa izay hafaranao. Zaho ny lafiny iray tamin'izay dia mbola nanao izay ampianarana tamin'ny sorta fohy foana na dia fa setro tsigara tamin'ny tarehan'olona tsy tokony eto mihitsy zany androany. Fa misy vidiny tokony aloha ary misy fiovana izay tokony atao eo amin'ny fiainantsika dia misy koa ny fitsapahana. Za tsy milaza hoe isika tsy mezaka mihitsy fa izany dia asa atao miaraka amin'ny fanahy masina. Tsy mety ho asa mandeha tsy misy ny fanahy masina zany. Za nanana ny planiko ore olona zany fitadidiako nandehanako ny hainy miavatra momba ny vava. Ary famindrapo ny vavako dia napiditra olana tamiko dia lasa moa dia manao hoe za zany tsy tena zavatra tsony rapiditra. Zany mihitsy ny fomba ny nofo tena zava-dozy zany. Andeha nitsy zany tsy mba meriny zany tsony tena tsy mba meriny zany tsony Andriamanitra mampanantena fa tsy meriny zany tsony mbola anao ianao. Mampanantena fa mbola anao ianao. Mandra-panesoran'Andriamanitra anao amin'izany. Izay no mahatonga anao tokony ankohaka eo amin'ny tarehanao isa-maraina mialohany amohanao lohanao amin'ny varavarana hoe Andriamanitra mila anao mila ampianao tsisy fomba ahafahako mivoaka eto ary mba hitondrako olona tsara raha tsy ampianao Amen. Fa tia namafy aminareo androany. Mialohany amelako anareo hivoaka amin'ity toerana ity. Fa raha tonga amin'ny fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra nareo dia izany no anao mihoatra noho ny fanovananao ambony zavatra hafa rehetra eo ambonin'ny tany. Aza mihevitra fa tsy afaka minaman'Andriamanitra ianao raha manana fahotana ny fiainanao. Fibebahanao ny fahotanao ianao dia hitodiki-ala amin'izany miandry an'Andriamanitra ianao nafaka anao amin'izany. Ary ny fomba ainga indrindra azona fanafana dia mandany fotoana miaraka amina amin'ny ratsy na tsara. Firy aminareo zao mahalala ilay ratsy tsara miaraka. Eny ary. Fitambarana izany. Dao jerentsika ny Romana 9:9. Fitambarana soratra masina. Ahoana ny fahitanao ny tenanao? Ianao ve mahita ny tenanao mpanota? Sa olo marina izay mba manao diso eny amin'ny lalana makany amin'ny fandresenao? Aleo fa veriko indray zany. Ianao ve mahita ny tenanao mpanota tsisy fanantenana izay mba tsy hiova mihitsy? Sa ianao mahita ny tenanao olona natao marina miaraka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'Andriany Kristy? Izay eny amin'ny lalan'ny fiovanao isan'andro. Satria ny fahitanao ny tenanao dia tena manan-danja tokoa. Romana 5:12. Fa ny amin'ny hafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy nanapaka ny fifandraisana taminy izy. Ndresaka mikasika an'i Kristy zany. Fa ny havelomany kosa dia velona ao an'Andriamanitra izy amin'ny fifandraisana tsy mety tapaka aminy. Ka na dia atao toy ny maty amin'ny fahotana aza ny tenanareo ary fifandraisanareo toy ny rava nefa velo amin'Andriamanitra, velo amin'ny fifandraisana tsy rava ao aminy ao amin'ny Kristy zany. Ahoana ny fahitanao ny tenanao? Za mahita ny tenako zanak'Andriamanitra. Fa marinan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy efa olom-baovao dia ahoana ny amin'ilay atezerana, dia ahoana ny amin'ilay tsy faharetana, dia ahoana ny amin'ity, dia ahoana ny amin'izao. Zao za mbola manana olana foana amin'ny fiainako, za efa maty tamin'ny fahotana, za efa vaovao. Ilay za taloha efa maty tamin'ny fahotana fa za mbola manana nofiany fa matetika izy mitrotra kely mihoatra ny tokony izy. Amen. Olom-baovao sika ao amin'ny Kristy, saingy mbola zaza.
dia manana jesosy azako ianao ao amin'izany. Tiako ny Jaona 1:7 milaza izy fa amin'ny fahateram-baovao dia mahazo masombolon'Andriamanitra isika. Tena tiako izany. Izay rehetra omen'Andriamanitra antsika dia lasa masomboly, tsy misy mahasamihafa amin'ny hoe ray anankiray manao ny masomboliny ao amin'ny kibon'ny vadiny. Amin'ny voalohany dia masomboly ihany izany, fa manana ny fahafan'ny tombo izany dia hitovy endrika amin'ny rainy avy eo. Fa mila omena hanina izany dia mila kolokoloina. Da ohatra hoe za zao manana anaka ary indray mandesaky ny alady ihany no manome hanina azy. Zany zao tonga dia zaza malemy marary. Arak'izany mety tsy ho zany akory aza zany. Fa omenao hanina foana le zaza isaky ny metsy isaky ny adin-droaza dia te hihinana foana. Marina nareo zao dia zaza kristiana mahafatifaty daholo. Impiry nareo ny mihinana ny teny. Andriamanitra nalaza hoe hano ny teniko, hano ny tenako, sotroy ny rako, mianary, mitombo, miova, zao ny famarinana, minany izany. Andro manalina, ianao tsy afaka mivela mitsakitsaky. Laza zavatra aminareo fitahian'Andriamanitra natao ho anareo. Fizy ireny tsy alaina tahaka ny fakazy amin'ny solosainanao izay tadavinao eny maka ny fitahiana. Tsy asako ny manovanao, fa ny asako dia mampianatra sy mampianatra anareo izay afaka ataonareo. Fa afaka miova ianao, tsy afaka mahazo ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ho anao. Afaka manondranao ny lalana marina, fa izao ianao mila mandeha mody dia mila mitady an'Andriamanitra ianao amin'ny fonao rehetra, ary rehefa manao izany ianao dia ho hitanao izy. Ahafaly ohatry ny ahoana moa ny andronao satria fo miaraka amin'ny tanjony ianao, hiaina fifandraisana tsirava amin'Andriamanitra, ary hanovanao ho lasa hafa mihitsy izany. Galatiana 2:20. Voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana, ao aminy aho mizara ny hazo fijaliany, ary tsy za tsony no velona fa Kristy no velona atao anatiko. Fa izay ivelomako ankehitriny amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra, izay efa tia mila fantatra ao ny fitiavan'Andriamanitra izay nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Zao zavatra voalohany tiako lazaina anareo dia Paoly tsy nanao izany fanambarana izany raha tsy 20 taona taorian'ny fiovampony. Ka tsy zavatra nitranga indray alina izany. Tsy vitanao indray andro. Amin'ny mahazaza kristiana milaza hoe matiny amin'ny fahotana dia velona ho an'i Kristy dia mandeha amin'ny finoana dia izao ny lehilahy na vehivavy izay tokony ho izamarina. Amin'ny andiny manaraka izy milaza hoe arak'izany tsy mitsara ny fanomezan'Andriamanitra, fanomezam-pahasoavany ho zavatra tsy tena manan-danja. Misy dika teny milaza hoe tsy mahafoana ny fahasoavan'Andriamanitra. Zao voalohany, fahasoavana no namonjena antsika dia fahasoavana koa no manova antsika. Mamonjy antsika aloha ny fahasoavana dia manova antsika avy eo ny fahasoavana. Dia nokela zao mpanota dia no hamarina tamin'ny fahasoavana, fa ny fahasoavana tsy no hamarina mihitsy. Ary zany dia iray amin'ireo olana lehibe izay misy eto tany amin'izao. Misy saika ao anatin'ny zavatra fioaram-pahasoavana ampianarin'olona. Hieverana fa afaka miaina amin'izay tiany ny olona dia Andriamanitra mantakatra izany dia hoe hamela azy ireo amin'izao dia hitanareo hoe mpianakavy daholo ihany sika. Dia tsy tena misy ny marina tanteraka dia Andriamanitra tsotra dia tahaka an'izany. Hitanareo ny fitiavan'Andriamanitra nge mety tsy mandeha folana amin'ny elo izany izy, tsara aminao ny velona mamaky tia indray. Indreo alohanareo ny fiainana sy fahafatesa misafidiana ny fiainana dia ho velona ianareo sy ny taranankareo. Vakiny Deutéronomie 7:20. Raha ataonareo ireo zavatra izay andidiko ataonareo izay Andriamanitra manome antsika ny fahafahana manao izany dia ho tahinareo. Fa raha tsy manao nareo dia isiozina kosa. Ary ianareo fa vitan'Andriamanitra izany. Andriamanitra tia antsika. Ary za mino fa
betsaka ny olona any an-danitra zay tsy manazo fandreseny ray andro akory tamin'ny fiainantetỳan-tany zay tsy mananao zavatra hitahina ny olo-kafa akory mampalahelo zany azafoananao ny fahasoavan'andriamanitra fahasoavan'andriamanitra namonjenantsika fa zany fahasoavan'izany koa no anovantsika fahotana dia tsy manao marina mihitsy eo amin'ny fiainantsika fisika no manamarina fahotana nanao zana satria zao nanao zana satria zao nanao zana satria tsia nanao zany fotsiny ianao ary diso zany dia atrentsika zany dia latsika zany dia mitaraina amin'andriamanitra sika hoe andriamanitra tsy mahay manova ny tena koa fa ianao afaka manova ka eo ampiandrasana anao nova dia andeha mafy votsara za andeha inao dia anao ao fitahinao any olo-kava andriamanitra za tsy hojanony ohatr' zao mandrakizay fa tsy mahay manova ny tena koa ka inty aho eo aminao za no olanao za tsy ola koa fa izao olanao ianao no mahova